Mino izany va ianao? Maromaro ny lohahevitra izay niainantsika, nentintsika namaly izany fanontaniana izany teo amin'ny fanandramantsika indrindra ny ara-panahy, satria natao hampiheritreritra izy io, natao ahafahantsika mandiny tena manao hoe izaho ve tena miaina amin'ilay finoana izay natolotr'Andriamanitra andraisako ny filazantsara, sa kosa toa mandeha fotsiny aho mety mijery zavatra ivelambelany fotsiny, voasintony atao hoe fombafomba fotsiny ivelany ve? Fa izao zavatra resahantsika izao na dia atao hoe tsotra aza dia natao hitarika antsika amin'ny fatokiana mitombo sy miankina tanteraka amin'ilay Andriamanitra mandrakizay, manomana ny mandrakizay, ary dian'izao dia afaka mahatsapa izaho sy ianao ny amin'ny fomba sy dingana ataon'Andriamanitra ahafahantsika manana antoka ny amin'izany mandrakizay izany. Ao amin'ny Kristy, mpandova, mpiray lova satria zanaka, ao amin'ny Kristy, mpiray lova amin'i Jesosy Kristy. Fanomezam-pahasoavana ao amin'ny Kristy ny fiainana mandrakizay. Mino izany va ianao? Ary ny torolalana izorana rehetra mba hanamafisana an'izany maha-izy anao izany, maha-izy antsika, mahazanaka antsika, dia efa nomena ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Ny zo ahalala ny mandrakizay dia efa nomena ihany koa izany mba ahafahantsika mahita ny asan'Andriamanitra. Teny 2:11, ary izay indrindra no antony mahatonga izao dinidinika izay ataontsika izao mandroso hatrany, tsy natao hamepetratsika fa hijerentsika kosa hoe ahoana no ahafahana mihoatra nyity manofo ity fotsiny, maha olombelona ity fotsiny, fa miditra amin'ny antsoina hoe fifoazana ara-panahy, fifohazam-panahy. Mety tsy maintsy ilaina ny fanavaozana satria misy fiovam-penitra tsy maintsy izorana, kanefa ain'Andriamanitra ny mahatanteraka izany. Aza adinoina fa fanomezana ny fiainana mandrakizay, miorina amin'ny fanomezana avokoa io mandrakizay io sy ny dingana ataon'Andriamanitra. Hijery anankiroa amin'izany isika. Ny voalohany dia hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly 5:9-10, satria aza adinoina fa mpanota izaho, mpanota ianao, mpanota isika. Raha mijanona amin'ny maha-mpanota fotsiny isika izay fihevitry ny nofo, dia mikarama fahafatesana mandrakizay tokoa. Inona no nataon'Andriamanitra ary? Na ny marimarina kokoa. Inona no nomen'Andriamanitra, natolotr'Andriamanitra? Ny 9:30 ao amin'ny asan'ny apôstôly 5:5 dia hoy izy hoe izy, Jesosy Kristy zany, nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'i Israely. Verimberiny io fanambarana io. Mety isy indray iteny manko zao hoe tsy ho antsika anie izany fa ho an'i Israely, dia misafidy ianao, fa fanambarana no natao tahaka ny hoe zanak'Andriamanitra, ka zareo le tsy manota zany zanak'Andriamanitra zany, fa tsika moa mpanota ko ahoana maha zanak'Andriamanitra, dia misafidy ianao. Fa io fanambarana io dia misy foana. Ka raha milaza izy eto hoe nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra Jesosy Kristy hanome fibebahana, manasa anao handray izany amin'ny mpinoana. Tsy hoe kory ianao no asaina mibebaka, satria samy hafa zany. Fantatsika tsara fa ny mpikarama dia miainga avy amin'ny antony manosika izay mitady tambiny mandrakariva, dia tsy sarotra ny mahafantatra hoe rehefa hibebaka ny olona iray ka izy no manao izany, zany hoe ataony zany mba tsy ho bedy, mba tsy ho afa-baraka, mba tsy hizaka mivokatry ny natao angaha, na zay mety ho azo tanisaina lista mety ho lava,
fa eto ny zavatra fanambarana dia izao ny fibebana marina avy amin'Andriamanitra izay miaraka amin'ny famelan-keloka feno dia atolotra Andriamanitra ary raisina amin'ny finoana izany. Mety ho ianao hoe ahoana ary zany? Mino izany ve ianao aloha? Izay ny fanontaniana voalohany. Fa ny tohiny Andriamanitra mihitsy no atanteraka izany satria fahatsapana famelan-keloka dia niainga avy tamin'ny fibebana marina. Ary ny fahatongavana ny fibebana marina dia mbola asan'Andriamanitra ny asan'ny fanan'Andriamanitra mihitsy no mampafantatra anao hoe tsy mety ty atao ty. Nisy karazana fampianarana anankiray moa mahakasika ny asan'ny fanahy masina sy ny fahotana manao hoe miteraka culpabilité ao amin'ny olona ny asan'ny fanahy mampafantatra azy ny tsy mety, kanefa tsy mijanona eo. Fahatsapatena meloka satria tsy mety saingy tsy mijanona eo zany fa mitarika azy ho aty amin'ny fibebana marina. Raha toa mantsy ny culpabilité na ny fahatsapatena meloka mijanona eo dia ataontsika hoe taingenan'ilay fahavalo iny dia tonga any amin'ny fanaovany zavatra hafa indray zay. Fa eto dia hoy izy hoe tonga amin'ny fibebana marina, mahazo antoka famelan-keloka. Zay zany ny lalana anankiray anisan'ny anojerentsika satria fanomezana ny fiainana mandrakizay dia atolotra sy omena ihany koa ny mpandova ny fibebana marina sy ny famelan-keloka. Tsy ny famelan-keloka ihany zany. Mety nanana fahazarana ianao na zay ny fantatrao hoe rehefa tena mibebaka dia zay vao mahazo famelan-keloka. Fa ny famelan-keloka sy ny fibebana tompoko dia atolotra. Ny zavatra faharoa izay atolotra ihany koa dia izay hitantsika ao amin'ny Romanina 9:9 ka ny 9:7 Romanina 9:9 ka ny 9:7. Tsy fantatra rova fa na iza sika no efa natao batisa ho an'i Kristy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany, koa miarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana sika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny iray no andehanantsika kosa amin'ny fiainana vaovao. Fanomezana iray ihany koa zany izay mendrika ny mandrakizay ny fiainana vaovao. Paoly apôstôly moa any amin'ny Korintiana 2:10 dia efa milaza manao hoe ity nofo mandray ity tsy mandova mandrakizay. Tsy izay aloha no jerentsika eto fa ilay hoe fiainam-baovao izay atolotra. Tsy antsoina zany ianao amorona fiainana hoe raha teo any amin'ny fiainana mandrakizay ianao dia mila manao fiainana ohatran'izao. Mandray no anjarantsika. Ary efa niteneniny teo ny fomba handraisana ny fiainana vaovao. Tsy resaka betsaka an'iny koa fa efa nitononona teo iny andininy iny. Fa eto zany dia hamafisina fa ny fiainana mandrakizay izay homanin'Andriamanitra dia izy koa no manomana ny lalana ohatra anankiroa zany no niraisintsika teo: fibebana sy famelan-keloka izay atolotra raisina amin'ny finoana, ary inona ihany koa fiainam-baovao izay raisina amin'ny alalan'ny batisa. Zadino fa rehefa resaka batisa finoana miainga ao aloha ao. Koa tiako ny tondram-bavaka satria tsy zany ihany akory no dingana sy lalana sy zotra izay omen'Andriamanitra fiomanako sy fiomananao ho amin'ny mandrakizay, fa kosa naka ohatra isika dia mino sy matoka fa ny dingana izay ataontsika dia tonga antsika hiroso bebe kokoa hatrany ahita ireo fanomezana izay omen'Andriamanitra satria ny fiainana mandrakizay dia fanomezam-pahasoavana. Tiako ny tondram-bavaka antsika, tondram-bavaka anao manokana, satria tsy maintsy misy fanapahan-kevitra raisina hiandany na ho zanaka isika mpandova na kosa hiaina ho toy ny mpikarama hatrany. Vavaka isika tompoko. Ray tsara indrindra izay any an-danitra misaotra anao zahay. Mbola nomenao anay fafana sy tombom-pahavelomana manao fandinihan-tenany amin'ny taridalana izay tianao hitondrananay sy homanana ho any amin'ny mandrakizay. Matoky sy mino izay Tompo fa ny lalanao ihany no antokana azo hitokiana.
fa mampianaranay mba andeha mandrakariva amin'ny finoana. Ampiasa ihany koa ny finoana izay miasa tsy hanampy asa ny finoana fa anaiky ny fomba fitondranao hitombo fitokiana tanteraka, hiena ny fahatokinay ny tenanay sy izay ataonay, fa hitombo kosa tompo ny fitokianay sy ny fahazoanay antoka izay ataonao ho anay. Tonoana ny vavako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.